Hoan'ny baolina kitra sokajy indray dia niditra tamin'ny fifanitsanana isam-bondrona omaly teny amin'ny kianja sentetika Akamasoa Soavamasoandro Andralanitra. Ilay fifaninanana baolina kitra karakarain'ny Ligue Analamanga miaraka amin'ny orinasa Orange Madagascar natao indrindra ho fampahafantarana sy ho fanaitanana ary fampiainana ireo ankizy eto amintsika ny fisian'ny kanina 17 any Gabon. Ny ankizy mpilalao baolina kitra eny anivon'ireny lycée ireny moa no natao hifaninana tamin'ity taona ity ka nampitondraina ny anarana kanina Orange Kitra lycée 17 ny fifaninanana. Taorian'ny nanomboana azy tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 14 janoary lasa teo dia niditra tamin'ny fifanitsanana isam-bondrona ny sabotsy 20 janoary teo teny amin'ny kianja sentetika ny Akamasoa Bemasoandro Andralanitra. Ilay fifaninanana baolina kitra karakarain'ny Ligue Analamanga sy ny Orange Madagascar ho an'ireo lycée misy eto andrenivohitra kanina Orange Kitra 17 ampatsivina hatramin'ny fa nataon'ny mpikarakara izao hetsika izao hifanindran-dalana sy hampiainana ireo ankizy malagasy ny kanina 17 atao any Gabon. Mariana fa tsy maintsy nisy ny fifanitsanana nataony 14 janoary ahafantarana ireo ekipa 19 isalotra ny anaran'ireo firenena mandray anjara amin'ity kanina 17 ity satria natratra 120 nisan'ireo lycée nisoratra anarana. Samy nanao lalao roa avy ireo ekipa isam-bondrona nisabotsy teo. Taorian'izay lalao roa natao izay dia efa misy ekipa fantatra fa tafiditra amin'ny dingan'ny ampahifadalana rehefa nahazo fandresena indroa. Anisan'ireny ny ekipan'ny lycée Ambanitsena na Burkina Faso ao amin'ny vondrona A ireto miakanjo mena amin'ny sary reto izay nandresy tamin'ny saraina ohatra ny ekipan'ny Elemana Cameroun teo amin'ny lalao voalohany. Yala nantompona ndraikitra maro samihafa manao anareo efa misy baolina manonoka eo ambony kianja satria dia efa lera mivaly sasany ho fanarahana Ambanitsena ireo mifandoana amin'ny lycée moderna Tefiloa. Mariana fa dia 12 minitra indromiantona ny lalao amin'izao andro voalohany ao anatin'ny lalao dia mifamadika tsy misy miton tsy misy fakanaina fa vita amin'ny 12 minitra dia mifamadika dia metoy avy hatrany ny lalao isany Ambanitsena ary dato. Eo ihany koa ny ekipan'ny Les Élites na Togo ho an'ny vondrona C. Ao amin'ity vondrona C ity dia azo lazaina fa ho mafimafy ny ady alalana ny ekipa faharoa ho tafita amin'ny dingan'ny famaranana. Manamina mavo ambony sy mainty ambany manoloana amin'ny zareo avy amin'ny lycée Manandrina na ny Côte d'Ivoire manao fanamina mainty ambony ambany. Dia inona le izy teo moa ry atsona mameno fa dia match reto ekipa fadimy reto le match fadimy ny tompo samy manana ny maizazy avokoa mantsy ny ekipa telo ambiny dia Manandrina na Côte d'Ivoire, AS Saint-Michel na RD Congo, ny lycée privé EPN Vetsivandry na i Maroc. Toraka izany ihany koa ny ao amin'ny vondrona be dia efa tafita amin'ny dingana manaraka ny lycée Andohalo na Sénégal. Ny sabotsy 20 janoary avy izao manomboka amin'ny 12 ratoandro moa no anaovana ny lalao fahatelo farany isam-bondrona mialohan'ny nidirana amin'ny ampahifadalana ataony alahady 17 janoary tolakandro. Fantatra koa fa ny sabotsy 4 febroary no anatanterahana ny manasa-dalana raha ny alahady 5 febroary toy ny any Gabon no anaovana ny famaranana goavana.